fa ho amin'izany no niantsoana anareo fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany izay tsy nanotakory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Arabaina isika ry namako malala mifankahita indray amin'ity fandarana tiantsika maminareo ity, mankasitraka anareo re ary dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavana ho aminao sy ny tokantranonao tsirairay avy. Omaly isika dia milasa isika ny amin'ny resaka ny amin'ny hoe ny asan'ny finoana, dia resaka ihany koa tsika ny amin'ny atao hoe finoana miasa, dia androany mijerentsika ny amin'ny atao ohatra ny fankatoavana. Le finoana miasa zany dia mitarika antsika ho amin'ny fankatoavana, fa ny ohatra ny fankatoavana no jerentsika androany. Manam-pinoana mankatoa mitandrina ny didin'Andriamanitra ary inona ny ohatra eo amin'ny fankatoavana. Izao ny voasokatra ao amin'ny Petera voalohany toko 2 andiny 1:20 sy 2:20. Petera voalohany toko 2 andiny 1:20 sy 2:20. Fa ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany izay tsy nanota akory sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Ho amin'izany no niantsoana anareo, fa Kristy aza efa namela fianarana ho anareo mba hanaranareo ny diany. Ny ohatry ny fankatoavana zany dia Jesosy Kristy. Ohatry ny finoana Jesosy, ohatry ny fankatoavana dia Jesosy Kristy. Efa naverintsika teo aloha fa ny finoana dia fitaovana, fa tsy io akory no mamonjy antsika, Jesosy no mamonjy antsika. Ary rehefa nanaiky ny famonjena zay natolotry Kristy isika dia izao mitandrina ny didin'Andriamanitra. Izay le atao hoe fankatoavana. Ka ny loha hevitra androany dia ny fankatoavana faratampony indrindra izay tian'Andriamanitra omena antsika. Fankatoavana ny didin'Andriamanitra. Ao amin'ny didin'Andriamanitra ao ny didy fahaefatra. Misy teny manao hoe mahatserova ny andro sabata na masina azy. Ene manao ny asanao sy anaovana ny rahanao rehetra fa sabata ny Jehovah'Andriamanitra ao ny andro fahafito. Any amin'ny Exodosy Ezekiela toko 20 andiny 12 dia misy teny manao hoe nomeko azy koa ny sabatako mba ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izao Jehova no manamasina azy. Ny pirofo faratampo ny fankatoavana an'Andriamanitra, ny pirofo faratampo ny finoana an'Andriamanitra zany dia tsotra ihany mitandrina ny sabata an'Andriamanitra, mankatoa ny sabata an'Andriamanitra. Eo ny didy voalohany, aza manan'Andriamanikafa fa izao ihany, aza manonona foana anaran'i Jehovah'Andriamanitra ao, aza manao sarin-javatra voasikotra ao anao, manajany rainao sy ny reninao, aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga, aza mitsiritra ny trano. Eo ihany le didy sivy manaraka. Fa ny tena fototra ny fankatoavana dia ny fiankohofana amin'Andriamanitra amin'ny andro sabata, andro fahafito. Voalohany indrindra dia izao, mino ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsahatra tao am-pasana tamin'ny andro fahafito. Mitsahatra fandevenana ny fahotantsika rehetra io ary nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro. Miankoka amin'Andriamanitra amin'ny andro sabata. Ny faharoa dia izao, any amin'ny Isaia 7:17 manao hoe raha miaro ny tongotra ao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao atao amin'ny androko masina dia ravoravo amin'ny Jehova ianao ary asandratro amin'ny avoanany tany sy ho fanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao. Inona ny hevitra zany? Io ilay atao hoe teny fikasana ho an'ny olona ankehitriny sy amin'ny fiainana ao avy. Any amin'ilay tany vaovao sy lanitra vaovao dia hisy fitandremana ny sabata an'Andriamanitra andro fahafito. Isaia 9:12-13 any amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no arika eo anatrehako ny tompo dia amin'ny sabata sy ny voaloham-bolana ho avy ny mofo rehetra ka iakohoko eo anatrehako. Ka ny ohatry ny fankatoavana dia Jesosy Kristy leo amin'ny Petera voalohany toko 2 andiny 1:20 sy 2:20 namela fianarana ho antsika mba hanarantsika ny diany. Inona no nataon'i Jesosy? Lioka 4:20 ary araka ny fanaony dia miditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata Kristy ka nitsangana amaky teny. Kristy ilay ohatry ny fankatoavana, ohatry ny fahatokiana, ohatry ny finoana ho antsika tsirairay avy. Arao ny diany, zany loha hevitra ataontsika androany. Inona moa zany tokony atao? Manapa-kevitra mba hanaraka ny dian'i Kristy, izay nataon'i Kristy no ataontsika. Ny tompo hitahanao, ny tompo hitahantsika ka
anampinoana isika atoky isika hitandrana ny didin'Andriamanitra ary handray ny ohatra izay nataon'i Kristy ka ho tonga ohatra ho an'ny hafa ihany koa. Dia isika hiaraka hivavaka. Misaotranao izay Jesosy fa lalina dia lalina sarobidy masina ny teny menao androany, ianao ilay ohatra tonga lafatra ho arahanay satria mino anao izay, mahatoky ny famonjena ny menao izay ary vonankatoa ny didinao izay. Tanterao amin'ny fiainanay izany, sarotra indraindray kanefa ny vonjenao izay dia mora ny manatanteraka azy. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.